ry avana malala mpifaliana zontsika miona toy zao indray a iainy tenin'andriamanitra ary koa andray fampianarana tsara nyty andro meny tompo antsika ity ny amin'njara mofinaina ho antsika dia ny tompo amintsika mandrakariva ry avana malala ianareo zay voantso an' jesosy kristy maran'andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen. Alasinainy 1 Aogositra 2024 ibanjinantsika aloha hevitra hoe mpifampahery ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Jehovah ianao ny alofako, aoka tsy menatra akory marak'izay aho, fa Jehovah famarinanao aho, atongolany amiko ny sofinao, faingana monjy aho, aoka ho vatolampy fiarovana mafy ianao, sy batery fiarovana monjena, fa aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ianao, ary noho anaranao nitondranao sy hitarenao ahy. Anafaka ahy amin'ny fandrika arato izay nafenina mandrehana ahy ianao, fa ianao ny fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao natolotro ny fanahiko, fa efa nanavitra ahy ianao Jehovah, Andriamanitra ny fahamarinana. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
ivavaka isika. Andriamanitra mpandamina ianao, ka nilaza sy nanafatra ny tokony ataonay sy ny tokony ho fantatray. Komendrika anao tompo ny saotra, ny dera, ny laza, eny ny voninahitra mandrakizay no nianarinao masina, zay Andriamanitra tsy toa. Tompo, mpanotsy izay, ko no fahotanay dia mamindra foanay, mamela ny herin-kaisa. Somadio izay mba fakeloka, ary dio izay mba fampahotana. Fa ny fananao masina izay raha ndreny mofinaina, hanananay toky, fa lehibe ny fiandriananao, ary ezahana ifampahery ny mpino. Minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinaina ho antsika amin'ity ry havana malala dia hitanao filazantsara araka amin'ny Matio. Matio 8:5-12 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Raha nanota taminao ny rahalahinao, dia mankanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy, dia aseho azy ny fahadosoana. Raha miainanao izy, dia fahazonao ny rahalahinao. Fa raha tsy miainanao kosa izy, dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona roa na telo. Ary raha tsy mety miainy ireo izy, dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miainy ny fiangonana koa izy, dia aoka ataonao tahaka ny jetilisa sy ny mpamory hetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fezinareo ety ambony tany, dia fezina ny an-danitra. Ary na inona ny vahanareo ety ambony tany, dia vahana ny an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany, na amin'inona, ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako, dia ao afovoany aho. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy, zay omeny ianao indrindra ny amin'ny fiainanao ny teny, fandraisanao fampianarana azy omenanao an'io. Mofinainao antsika an'io ry havana araka izay vakiana tamintsika teo, Matio 20:20 ka hatramin'ny 20, dia tantara milaza nampianaran'i Jesosy ny mpianatra anetry tena sy hamela heloky ny namany. Ny hita eto, manoloana izany rehetra izany dia ny fomba atao manoloana ny disadisa. Disadisa izany mety misy amin'ny fiainantsika, dia izao, firesahana amin'ny vatana. Hoe ny 20. Ary raha manota aminao ny rahalahinao, dia mankanesany aminy. Ny mazarantsika ravana dia izay, nanao fahadosoana no manatona mialatsiny. Eo amin'ny sehatry ny fiangonana kosa, dia izay mihevitra ho niaran'ny tsirariny no manatona izay nanota. Toy izay nataon'i Jesosy. Izy nidina tetỳ amintsika, nanatona antsika. Ilaina ny firesahana manokana amin'izay ivelona fa nanao fahadosoana. Manana zo hitondra fanazavana ny olona, fa voasoratra hoe, moa manameloka olona va ny lalàna antsika, raha tsy mbola miaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony. Noho izany revana, zava-dehibe tokoa ny dinidinika fanaovana. Ny afatra faharoa eto ny fomba atao manoloana disadisa dia izao, fitondrana vavolombelona, izay hitantsika eto koa izany. Fa raha tsy niainanao kosa izy, dia eto miaraka aminao ny olona ray na roa. Ny vavolombelona ry havana dia izay nahita sy nahare ary nanaty maso ny zava-nisy. Rehefa avy ndresaka manokana amin'ilay olona aloha, vao maka olona fanampiny andresy lahatra azy indray. Tsara raha vavolombelona manana fahendrena, mpamaolana, ampiaiky ny mpanota no entina, fa tsy sanatria vavolombelona mitanely ka vao maika anampitrotraka ny olana misy. Ny tolotsaina avy amin'ny tompo eo ambany fitarery masina no tsy mba mamitaka antsika. Ary zava-dehibe izany revana, manoloana disadisa mety miseho eo samyntsika pina. Fa ny fomba fahatelo koa atao manoloana disadisa dia izao, fandraisana andraikitra ny fiangonana. Izany revana, fandraisana andraikitra ny fiangonana. Ary raha tsy miain'ireo izy, dia ambarao amin'ny fiangonana. Misy mipaika andamina revana, efa voarafitra momba izany, izay voarakitra amin'ny fitsipika, mandalo dingana vitsivitsy izy ireo. Ary dia zava-dehibe revana, nozontsika mafantatra izany indray ny fiainantsika kristianina, satria mifampahery tokoa isika mino, ary mila mafantatra ny amin'izay tokony atao manoloana izany rehetra izany. Ray izany revana, tianio indray saintsaina ho voninahitra Andriamanitra rery any. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay, izay milaza ny fomba atao manoloana ny disadisa, dia ny miresaka amin'ny vatana, na fitondrana vavolombelona, ary fandraisana andraikitra ny fiangonana. Vavaka aminao izay ny amin'ny fiomanana andraisana ireo rehetra hiatrika ny soda lehibe amin'ny Fort-Dauphin.
izay fa anatin'izany fiomanana izany tokoa amin'izao resy fotoana izao eny an-dalanareo mpiatrika synody ary koa fahafanoana andreo andray. Tompo vavaka aminao izay ho amin'ny firenenay mba hisy voka-tsoa ny asan'ireo mpanao tafika masina mitoro ny tenin'Andriamanitra mitety amin'ny Madagasikara. Vavaka aminao izay ho an'ireo marary vagio manokana izy ireo Jesosy asitrano anio ny fahefanao manasitrana toaniko ny tontolo fahasalamana. Tompo ampinoinao ireo manamanjo toanareo mareo sokiola sy ireo sahirana tsinjovinao ireo any am-pigadrana da io ny fiazakazahanay ny asa fivelomanay ny fikasana tsara rehetra ny fianarana ny vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay efa nampiomina anay keo amin'ny vavaka manao hoe raha nay ao izay any an-danitra ao masina ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meony an'io izay anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana riavana ny tsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy hitanao ny Jehovah ka hiaro anao amampihapihitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao ananitra ny taviny aminao ny Jehovah ka menao ny fiatanana. Amen. Manandriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen.